Ronjato kilao. Fizarana voalohany amin'ilay tantara indromiseho nosoratany Sederana Antenaina Rabearinala. Obelomin'ny Ralala sy Kristophe Rabearimanana. Miaraka amin'ny Louise Ravelosoa, Saoly Rakodranahary, Nanja. Mandray feo sy mandrindra ara-teknika. Mamy Arivony. Manatontosa. Nanja Razavin-Drakoto. Ty le fanafodinao aloha, sao dia taraiky ny ora hihinanana azy indray. Entra ty ary. Ka tokony harina kely ianao aloha. Zay. Dia reto ho ano. Tia ny rano anarahana azy. Tena mafy amiko mihitsy mitelona sy ty fa tena mangidika. Sady amin'izay tsy vita amin'ny fanafody anankiray fa pile efa ho 5 be zao ndray mihinana. Ka tsy maintsy miaritra kely aloha raha te ho sitrany. Eny e, marina aloha izany e. Efa reto sisa dia tapitra. Fa mba hifanana ahoana aloha ianao amin'izao e. Efa mba nisy fiovana ve sa mbola tena marary? Tsy mbola mitovy amin'ny toe-batako teo aloha e. Saingy tsapako kosa fa mba efa misy fiovana. Mbola miverina farany eny amin'ny dokotera sika raha mbola mare marary tongotrao io a? Ataoko kosa angamba fa rehefa tapitra reto fanafody reto mba ho sitrana tanteraka amin'izay aka. Izay nangatantsika amin'Andriamanitra e. Na izaho aza efa tena leony matory eto am-pandriana eto. Tena mafy tamiko izay ry vero a. Efa bolana tsy nitsangana teto fa dia sakaiza-pandriana sy ny lozoriny aretina teto fotsiny. Ataoko fa tena mafy izay ka. Aza mbola maika nitsangana aloha fa izay azahoanaina na tokony atao e. Ka nasika aza nge amin'izao efa tena sahirana mihitsy e. Somary miafiafy kely eo re a. Vokatry ty aretina mahazo aty dia manjary miady rery ianao amin'ny fiainana. Sady manenjika ny sakafontsika 5 mianaka no mitady vola hividianana fanafody. Tanjona, tsy misy tsen'Andriamanitra tao amin'ny fiainana. Raha misy mahatoky ianao fa mahay fahagagana izy a, dia vitany tokoa izany. Eny fa na dia ny mampisiny tsy misy aza. Marina tokoa izany. Rehefa mitoky aminy a, tsy maintsy tafavoaka foana e. Aloha hitapoka kely fa vizana be ny atoko ry vero a. Andraso raha isorony ty ondana-ondamosinao ty vetivety e. Zay vao mitako ny torimasoko fa aleo aloha azo tory kely vero a. Hatramin'ny alina manontolo a tsy mipima azy na dia 2 minitra monja aza fa niaritra amin'ny fanentainan'ny aretina fotsiny. Anika mivadibadika mandra-parain'ny andro. Mahazo torimaso ara aloha e. Mandrosory mama. Ie, manahoana daholo nareo aty? Manahoana ny marary ato? Mandrosoa ery mama. Mandrosoa dia mazoto arany. Efa mba nanahoana ny fahasalamana Tanjona? Eny efa mba misy fiovana aloha na dia miandalana azy e. Efa mba misakafo? Ny sakafo izy ny tena mbola tsy mahalatsaka mihitsy. Io izao zara raha nikasika iray sotro dia izay. Kanefa tokony hisakafo ihany ianao anoherana ny aretina? Tena tsy tafidina mihitsy ange. Izay mihitsy nataoko aminy eo e. Reo azy efa misy karazana sakafo firy vidiana ho azy fa tena tsy mihinana mihitsy izy.
mba satra hisakafo ry reto fa tena tsy mahalatsaka mihitsy ange. Tokony hisakafo foana fa na ianao zao aza ange jereo raha tsy efa tena miaina kely mihitsy zara raha misy jerena fa dia tena mahay kely. Ka atao ahoana moa e? Mbola ny aretina ny manjaka aloha amin'izao. Izy tsy misakafo nefa mifanafody hohaniny isan'andro tena be dia be. Mango fotsiny torimaso tsy azo amin'ny alina. Fa na amin'ny alina koa izany tsy matory. Amin'ny alina indrindra nge ilay aretina vao tena mihetsika e. Ohatran'ny hoe rehefa tory izy vao mahatsiaro marary ka mitaraina ka dia tena tsy matory mandra-parain'ny andro. Hatramin'izao ve? Ie. Ka zaho amin'ny teny ihany rakizy fa sao dia mba zavatra hafa ty aretin'ny tanjony ty a. Raha aretina normal ve tsy efa tokony ho sitran'ireny fanafody be dia be ireny sa tsy koa? Ka ilay dokotera nge fanontiny fa tsy misy ahiny izany ny fahasalamany. Aretina toy ny aretina rehetra ihany io izy, saingy ny fitsaboana azy no mety haharitra arakaraka ny fivoaran'ilay aretina ao aminy. Dia aiza koa ry reto ny misy an'izany aretina rehefa amin'ny alina ihany izany vao mihetsika. Ka izay koa ange mahagagy. Fa taminareo tany amin'ilay dokotera nakan'ireny fanafody ireny farany teo ve? Tsy efa mba tokony teny izy na ahoana ny fivoaran'ilay aretina? Tamin'izay farany tany manontany sy mijery any tanjony eo izy dia ankoatran'izay tonga izy dia manoratra ny lisitry ny fanafody vidiana dia izay. Dia anganareo tsy nanontany azy? Nanontany ka ny amin'ny hoe fa maninona izy ny tsy mety mahazo tory sy ny hoe rehefa amin'ny alina ihany vao mihetsika ny aretiny dia hoy izy hoe reto fanafody reto indray aloha no mihetsika azy. Dia ireo hitanao ireo koa. Koa izany ohatrany tsy mahafa-boary reto ny fitsaboan'izany dokotera izany marina e. Ka tsy hita hoe ahoana ange, mbola mitsabo sikako. Izy ho efa niteny hoe mbola somary maharitra mihitsy ilay traitement. Dia mionona amin'izany fotsiny eto nareo. Ka inona moa nataona eo? Miandry an'izay fahavitan'ny fikarakarana rehetra tao aminy. Ka izy ty efa miama-i andro aman'alina ity no mampatahotra ary reto a. Dia inona ary nefa natao io e? Io va dokotera fa indray dia ohatr'izao ihany. Ka sao dia mba tokony any amin'ireny mpitsabo gasy ireny no manatona. Maninona? Tsy haiko hoe aiza ny misy an'ireny mpitaizolona ireny dia ireny indrindra no tokony atonina indray aloha e. Ny fitsaboana tsy vitany hoe mpitsabo iray fotsiny fa rehefa mitsabo dia atao avokoa ny alanenina rehetra. Ka izay indray nareo izay. Ka io tsy finoanareo ihany mahavoanareo e. Io ilay hoe ny olona nge ka misy mahay zavatra e. Ka na izany azy e, Andriamanitra rery ihany no manasitrana. Eny fa na dia misy azy izany ataoko fa tsy hanjaitra aminay velively. Sao dia tokony eritreretina ihany ry vero a. Sika nge manana ny marary e. Tsy haiko izay hevitry tanjona aloha fa raha izaho mihitsy dia tsy resy lahatra amin'izany Aleo mihitsy aloha tapitra reto fanafody reto ry reto Dia raha mbola tsy misy fivana ary ianao dia ahoana? Rehefa avy eo indray hita eo an'izay atao e. Tsy mahasakana ninonina amin'ny fifidianana fanafody nge fanataonana hijerena an'izay mahazo anao any amin'ireny mpanasitrana ireny e. Rehefa lany ireny fanafody dia hita eo ihany izany ry mama. Aleo aloha hiasa amin'ny fanafody sady vola koa nge ny lany tamin'izy ireo e. Aleo aloha mba ampiasaina. Izaho koa nge manoro hevitra fotsiny fa ny fanapahan-kevitra anareo ihany e. Manahoana beby Way, manahoana kivero Manahoana fahasalamanareo Salama tsara daholo ka. Tsara izany. Fa mivadin-drety salama izany ho nanao ahoana e? Izy ange tsy hoe marary saingy reraka fotsiny izy ka. Reraka? Ie. Ko mamary ny teny tamiko fa tsy mahatsangana eo am-pandriana mihitsy hono iziko. Moa izaho koa tsy dia mahatazana azy mivoaboaka ny trano mihitsy. Ka tsika sy ianao samy miala maraina eo dia hariva vao mody. Aiza moa ny ahitandry azy amin'izany? Fa tsy hoe marary. Aretina nandalo kely izay fotsiny nahazo azy. Saingy efa tsy maninona intsony izy vao Izahay koa moa ty mbola somary sahirana ka tsy misy na dia mba hisotro ny ranom-boankazo azako. Ka olona efa salama be kiribeby dia mbola ranom-boankazo inona ihany raha fa aza misahirana any amin'izany Ny fasahirana na iaraha mahita.
mba elo tsiana ao amin'ny ao aky fa tena tsy nahafantatra mihitsy izay tamin'izany tsy fahasalamana izany a. eno a fa andeha etsena nga beby izany Ie, raha izany aleo hiaraka amin'ny beby a ndraso vetivety ka sao dia taraiky be ndry fa zanga ka maika e. vetivety re anavatra andreo ankizy ireo fotsiny a dia lasitsika Ainga anarindriry vero a. efa ela mihitsy ny ateo no nitady izay namana hiaraka miantsena fa tena kamo andeha rery a Ny amany izao tsy mbola misy nininina amin'ny tainganao fa dia miandry amin'ny verina avy ity vao mikarakara. andraso vetivety ary fa ahoana koa ary izany eny tokotany indray a no nytany beby ny fahasalamany tanjona tsy hitako izay tsy hidirany any an-trano manontany azy mivantana sa ve varavarana tsy hitany io indrindra ihany koa efa hoviana moa tanjona ny narary dia tsy fantany ve mahagaga sa indray ve hoe tsy nilazana ary zareo ka tsy mahafantatra izy mantsy mahazo an'ity tsy nilazany ity tena manahirana mihitsy tsy nilazany izay fa zaho hoe tsy nilazany izay fa makery e zao za voatery tsy maintsy nilaza fa efa tsy maninona intsony tanjonao aleo aloha andeha hanafatra ny ankizy fa sao dia sasamy andro eo koa kialaka imemenina eo indray maninona Tafaresaka tamin'ny vero aho za teo dia nilazainy fa efa tsy maninona intsony ho ny tanjona. izany nolazainy taminao Dia izay mahagaga nefa mama nilaza fa tena mbola marary mafy mihitsy hono izy ao. ka mety mandainga nge izany vero e Dia tsy fantatro izay mandainga na i mama na i vero izany. fa za aloha tsy nahita ny adalan'ny voaboaka teo mihitsy izay e ka mety tsy tafatsangana ao ampandrinao ihany tokoa izy raha izany no izy a Ka sao dia tokony mandeha mba miala sirika mamangy azy ao ihany aloha tsika raha izany fa tsaotry ny hafahafa be verindrina. fa anao inona any Mba mamangy re fa ianao ty ve adala ry beby a fa nge ianao nylazana tamin'izany aretiny izany nyteny ianao an'izany angary zareo Tsy niteny aloha izy e. ka rehefa tsy nylazany ianao dia avelao izy ho ao sao dia vo maika ahasaro-posirana azy ireo ny iahiahy zavatra hafahafa aminao eo Ka tsy haiko rindrina. Ny amantsy ilay fiarahamonina fotsiny manahirana ako. Hitanao ihany eto fa tena mandreraka be. rehefa misy zava-miseho eto dia mazantsika tsy mba misy milaza ninonina e aleo amin'izao ihany Ka na tsy nilaza azy izy ireo aretina ve dia za aloha dia tsy miditra amin'izany e haiko tsara mantso ny lohan'ireo izay le hoe alahelo tsy ambarahavana zakan'ny tompony ihany ka raha aretina tsy ambarany aminao a hainy no manasitrana azy fa tsy tokony hidirana mihitsy marina aloha izay e. hainy no miteny amin'romamako nahoana ny tsy ho hainy no miteny aminao isika nefa samy mpiray tanàny eto Izay tokoa ny tsy tao an-tsaiko. mba alefa so lavitra ho any fisainanao rehefa avy eo dia mora ho an'ny olona manasoketanao na zavatra ataonao na zavatra tsy ataonao Tena marina izany rindrina. rehefa misy mahaporotra azy maika eo a tsy ho hitany eo ihany ve ny varavaranao amin'ny farany Hitako. sady ry zareo koa mihevitra ny tena no mahavita teny e ka aleo hitany kely ao aloha izany tsy ara-tsitsaina nefa famaizana Eny re. Ary aleo aloha andeha hamolo an'ny legisa fa lany andro ampitoerana fotsiny eto sao dia tsy masaka ty hanina. eno a sady zao indray vao mba hihinana gisa ka ataovy tsara nahandro a fa mba toetran'olona ahoana ary ty toetran'ity rahavaviko ty ry tanjona raha vavinao izy fa ibeby fa ho izandray fa maninona tena raha misy enatra atsony mihitsy fa dia
olona tsy taovanao tsy volovolonao ery indray no anaterana gisa. Ny olona marary eto tsy rarahina. Fa gisa inona e? Tena tsy tantoko tsony kosa ary tanjona, marina e. Fa misy inona aloha to mampimenimenina anao ty ry vero a? Ankizy miara-miasa aminy eo indray hono ny tondrany gisa avy any an-trano. Dia nieritreritra hoe fa dia inona loatra e. Dia maninona zao zany? Fa izany koa very tanjona dia mety a. Ianao eto marary, fa na dia manontany ny fahasalamanao aza fady. Indrindra izay anitsaka an'io tokoa nambaravarana io. Indrindra izay anatitra hoe tia misy an'izao an'ilay olona marary. Dia maninona tena atao fantatro mihitsy hoe manatitra gisa ho an'ny ankizy tany izy. Dia mety ve izany aminao ry tanjona? Marina e, tena menatra anao mihitsy aho amin'ilay toetra. Tsy hitako koa izay mampimenimenina anao amin'izany. Ianao marary eto ambony fandriana ny mampalahelo ahy hoe mba raha vavy ihany ve dia hanana toe-tsaina ohatr'izany. Tsy fantatro ny tanjona hoe inona raha ny ratsy nataoko tamin'izy io a. Tsy misy tokony hampiaka-pofina anao izany ry vero a. Safidiny ny azo fa angamo izy azonao terena amin'izany e. Fa na izany aza very tanjona. Fa maninona moa raha tsy mihinana an'izany e? Angamaty raha tsy mihinana an'izany. Reto aza ny sakafo tsy mety midina mihitsy fa masiso eto fotsiny ka ampiana inona indray ary. Tanjona, tsy izany no tiako hatongavana. Ny sakafonao tokoa azy reto tsy hohaninao akory. Saingy ilay toe-tsaina ho ahy. Ohatriny hoe tsy mazavazava izany ny eritreriny. Vero a, aza mandany andro makarary andoha amin'izany ianao. Tsy olan'izany. Mety mba manana ny antony ho azy koa izy ireo fa aza faly mametsi ny olona ohatr'izany fotsiny. Tsy haiko raha izany mametsinina ry zareo koa nefa raha tsy eritreritra aminao e. Tsy dia tsara loatra raha resaka hanina ohatr'izany no itsikirana etseroa. Miangavy anao mihitsy a, ajanoana izany resaka izany. Mba mahatsiaro menatra anao fotsiny ry ary tanjona. Aza mieritreritra an'izany ho ahy. Efa nanahoana aloha ianao izao e. Ilay fanafody ve efa nohanina? Ie, vao avy nihinana azy indrindra io. Dia efa nanahoana? Ilay reraka be ny tsy mbola afaka amiko amin'izao e. Hita amin'ity lalimaso be ity mihitsiko. Izaho angamba aloha ry tanjona haka congé kely mihitsy androany tsy handeha hiasa fa aleo mihitsy aloha salama tsara ianao vao miverina any am-piasana. Marina e. Izaho nge fa tsy maninona intsony e. Mandany ianao miasa ka. Niasa efa lava fa aleo aloha hijanona androany hikarakaranao. Izay mety aminao re. Tanjona! Tena marary ary vero a. Fa naninona tampoka teo ary ty ianao e. Fa aiza izao ny marary ianao? Tsy haiko re. Misy manindrona be ny amin'ny vavafoko dia malemy avokoa ny ilako rehetra. Mangatsiaka ny tongotra. Fa maninona re? Fa ny fanafody ve nefa nefa nohaninao ny hariva teo? Efa nohaniko re. Kay. Ataoko ahoana re ty vadiko ty Andriamanitra? Kay. Ampio aho. Tsy ireo fa tena mireraka ihany ty izy. Sady zebitra koa. Tanjona! Kay. Aleo mihitsy aloha entina dokotera aingana ianao ka. Nefa ny andro ty alina. Dia inona ny ataoko? Aiza ny tany alehako rery Andriamanitra? Tsy azoko jerena fotsiny eto ianao ry tanjona fa jerena nge ty mahazo anao e. Sao dia ny maninona eto izy ka. Aleo haka aina kely. Rehefa mahazo aina kely angamba dia mety isinda ihany izany rehefa avy eo. Ndoantsika ho any amin'ny dokotera zao dia izao. Tsy misy tokony andrasana izany na dia fotoana kely monja aza. Andraso aka taksi vetivety dia lasitsika. Fa nanahoana izy izany ry vero a? Ohatra nefa tsy dia naninona angamba. Fa inona nefa no nisy tato aminareo tato alina e? Ka tsy nisinina izany fa nitaraina ho reraka fotsiny izy dia nazainy fa manindrona ny any am-bavafony dia fanina izy.
dia avy eo lasa ny azakazaka namonjy dokotera inka an'izay. ka narao koa tsy mba miteny hoe misy manahirana. Ka efa haina angery mama nofinjeny. Izay nahatongavana aingana tany amin'ny dokotera no nataoko aloha. Dia ahoana hoy ny dokotera? Efa nahazo fitsaboana izy ka misy fanafody be dia be nasain'ny dokotera ny vidiana indray reto. Dia ny sasany aloha efa azo hoe alefa nomena azy ka izy efa nahazo tory io. Ay kosa zany tairako marina raha na ianao izany. Misy fanafody zakany koa dia mety manao alergia angamba e. Miaraka amin'ny aretim-bavony. Izay ilay sakafo tsy nohanina. Sady eo ihany koa ilay harerahany. Ka izay ange ilay nilazako taminareo fa sao dia tokony miova dokotera mihitsy aloha nareo jereo raha tsy mitombo ihany ilay aretina. Sady vao mainka aza misy zavatra hafahafa amin'iseo indray koa. Ianareo nefa tsy mety raha izay fotoana nanoroky-hevitra anareo hijery azy any amin'ireny mpanasitrana gasigasy ireny izay nefa izao mety efa sitrana izy ohatr'izay angamba. Ka zafatantrareo ihany fa tsy dia mino loatra an'ireny zavatra ireny intsony hatramin'izay nifotorako tamin'ny vavaka izay. Dia izay tsy naharesy lahatra amin'ireny ange. Dia tanjona koa nefa niteneniko tamin'izany dia milaza izy fa aleo aloha vita mihitsy ny fanafody rehetra. Raha ny marina ohatran'ny malaina ny amin'izany ihany koa izy. Asa nareo ihany io koa ny amantsy hoe aina ny vonjena. Fa inona nefa mahatonga anareo ino seritreritra fa misy zavatra hafa io aretina mahazo any tanjona io e? Fa misy zavatra mampiaya anareo ve sa misy inona e? Ka efa nanahoana izay ianao ry tanjona? Efa tsy dia maninona intsony aho io vero. Aiza mbola tsapanao marary anao izao? Vavoniko ny mbola mahavavay be fa reto ratsambatako reto efa mba azoazoko ihany. Ohatran'ny mbola volovolo be. Rehefa mba nisy fiovana aloha ianao dia izay ny zava-dehibe. Fa tena henjana izay lazaika. Ary rehefa tsy maty tamin'iny alina aho dia avitra amin'ity aretiny ity. Efa nahazo fitsaboana ianao e. Raha tsy tonga aingana teny amin'ny dokotera ianao angamba tsy fantatra intsony izay zavatra niseho teo. Ary andraso hanomboka nazatra vatana tsikelikely amin'izay aloha. Nefa na izany aza tsy tsara manao vizana be ianao ka maninona mihitsy moa raha manao repos maharitra aloha raha toa ka hoe izay no mahatsara e. Ny fijanonako eto am-pandriana eto nefa vao mainka hampahazovahana ny aretina fa aleo mihitsy aho hitsangana teto amin'izay ka. Ianao ihany io. Rehefa mahatohatra ny vatanao dia ataovy. Aza manahy foana ianao fa mahalala ny toe-batako aho e. Tsy hijanona lava eto am-pandriana eto akory fa mila miarina sy mivoto eto amin'izay mitady vola. Ny vola ho tadiavina foana fa ny fahasalamana ny voalokarena ry tanjona. Fantatro efa sahirana tsika. Eny fa na dia tsy miteny amiko azy ianao dia fantatro izany. Raha ny vidin'ireto fanafody be dia be reto ataoko fa efa manetsy ny maro indray izany. Ka aleo alohana zajatra vatana kely. Rehefa izany dia afaka mitady vola amin'izay. Ho fitsinjovako ny fahasalamanao ihany ny antony tsy nitenenako an'izany ry tanjona. Tsaro fa vao mandeha be indray ny sainao amin'ny fieritreretana an'izany dia hiomby indray ny aretina. Ka sika tsy afaka niandry fotsiny eto vavaka raha anasa no ataontsika. Hitsakilan'izany ireo trosa miavosa amintsika tsy mba kely fa be dia be tokoa. Dia inona nefa no atao? Ny hevitro dia hitady fond kely aloha entina mihetsika melomana an'io tsena io. Sitrany ahy aloha. Dia aiza nefa ny hita? Anjarako izany fa za mieritreritra an'izany ianao e. Izay aloha ny lalana tsy maintsy hizorako voalohany indrindra. Tanjona manahoana ny fahasalamana ohatran'ny hoe tsy nietinyeto hony nareo taoko. Nisy tsy dia tonomba an'izay fa amin'izao efa norma tsara ka. Ay ka izay mitsamo mazao saika hanao pro mihitsy hoe amin'ny lahady mba hijery kely anareo ao e.
ainareo efa salamako efa tsara ka fa inona ny tena navoanareo e vavony fotsiny nietsika tsy nisy akoatran'izay ve ka io ihany moa no efa mpahazo amatetika eo dia nietsika indray ny dalaka nafanina tao izay jereo angetinareo raha tsy hita hoe tena ny ena kely mihitsy ka tsy hita fa izay le aretina randrina izay le hoe tsy misy tsy te ho rasalama fa tsy avelan'ny aretina e ohatra n'le nahazo atamin'ny faran'izay koa nge ranga ty fa tena saiko maty ahy e efa tapitra natao daholo zao karazana fanafody rehetra izao ary indrindra tsy nisy izay tsy nalera mbola olona mahay manasitrana koa ka za indray ohatrany tsy dia mazoto mandeha ny ano reniko ka zay mihitsy ny voasaiko io teneniko anareo e ianao mantsy marary ka indraindray efa very-hevitra fa misy tena tsy mahay akory izy ireny fa misoloky fotsiny a mila mitandrina za aloha ohatrany tsy mba resy lahatra amin'ireny aloha e zany a ka ahoana efa hikandra amin'izay zany zao ie so dia misy ketrika alohany aminareo any e tena tsy hitako izay ketrika any aloha amin'izao a ny ao an-tanàna hitanareo ihany fa tsy mbola mampiditra mikandra mihitsy ny ao aza avoaka fa ahoana izany tena mandefa somazy be dia be mihitsy ry zareo amin'izao e dia na ny tena aza mbola tsy hay mazava izay tena marina treto fa mety ho lasa koa angamba ataovy serieux randrina tena marina e za angamba aloha rehefa tsy hitako ihany izay marina dia mety hiverina hivarotra mihitsy aloha ay tena mety zaniketrika izany ka ohatra ny tady fon kely aho dia anomboka aleoko mamelona n'io tsena koa e mandra-paha mety izany ho ahy sy sira hitana vola nge aloha amin'izao dia atao daholo e ndrosan'olona tsy maintsy averina fa mba misy fetrany koa mantsy ny fiandrasan'ny olona ny volany misy resaka tsy milamina indray ry biby a fa resaka-inona avy ny resaka tamindrina ankeo fa ohatra mitady hanokatra n'le tsena indray ange hony ny ianareo e le tsena efa nikatona ve zany hony e hay dia ho avy indray mifizahozahoana eran-tanàna eto raha izany no tanteraka fa mba aiza hoana izy ireo no ahita vola amin'izany ka zay ny tsy nilazainy tamiko aloha e fa hoe hanokatra n'io tseny io hono ry zareo tokony mba noady adianao tsara amin'izay loharanom-bolana izy ka hitanjona koa ohatra ny efa mailo ka tsy nahafantarako resaka betsaka mihitsy e za raha izy ny teny an'zaiko no ny fahatokisany izay aloha e ka mila mihetsika ianao aloha amin'ny fanakanana an'izay a ka tsy azo ekena mihitsy izany rindrina reny izy mivarotra teo niseho n'ilay eran'ny tanàna ohatry ny ninona ery ka izay ny tsy maintsy hitadiavana hevitra mihitsy dia inona izany izao no atao raha zay izay foana ndraso tia ny hevitra hitako anakanana azy amin'io hoe ahoana ary tena horodanina mihitsy moa itoeran'io e so koa mantsy ry zareo dia mihevitra fa azy io tsy heny io ka ho sokafany amin'izay fotoana tiany dia ao anaty koa moa izany e angamo misy idirantsika ny amin'izany tsy ry zareo sy ry mama ve no ny fanaraka tamina resaka tsena tany am-boalohany ka ny amin'izay indrindry e tsy misy idirantsika ilay izy fa tsy maintsy mama no resahana izy ve izany no tenenina hoe aza saina mivarotra eo ry vero tsy ho hafahafa be ve izany rindrina tsy izany re fa ahoana ka ahoana ny fomba ndresenao lahatra amin'ny mama andravany toerana ary i mama hitantsika ihany fa raha voaresaka fidiram-bola dia kinga sy mailaka tokoa dia amin'izay no hanararotantsika azy ka vo maika tsy azoko izany rindrina ianao tia koa ka mba le fahaso lavitra reny eritreritra ao a
fa tsy ry tanjona ve zao no anao zavatra hidiram-bola eo raha nokatra ny otsenany io indray eno i afa mandreraka koa ianao tia ka mihaino anao ary ahy e. dia ahoana tsara moa izany eritreritrindry zandry beby a tsy azoko a Izay no ahitana vola haingana raha mazoto nareo e. dia raha hanokatra n'izany lalam-barotra kely izany sika tsy maintsy mila toerana iasana nge dia aiza nefa n'izay toerana amin'izany o ndrika izany tsy maintsy dinihana tsara daholo Fa io tsena efa mikatona io rery mama, maninona raha ao no atao? tsy ena mikatona iza Io andro very io rehefa nareo koa zanytra. fa mety ve nefa io Io mihitsy aza ny tena metiko. ka raha hitanareo fa mety io tsy olana ny amin'izany e Fangato koa moa zany ao mbola misy etandry zareo tamin'ny zareo nanao tsena tao taloha ka. tsy haiko io mety mbola misy ao nefa rehefa ilaintsika ny toerana dia alainy ny entany ka Fa hoana marina moa zany ny fanarahanareo tamin'izy io e. tsy nisy mifanarahana inininy izany ny anaisin'ny ravavinao ka ry zareo moa izany efa tsy tafavoaka intsony dia ataoko amin'izay ilako azy ny toerana Ka izay mihitsy ho aho. Dia tsy maintsy mbola notany azy moa zany nareo sa hoe ahoana? fa amin'ntaninona indray retsy a raha lazay fa hanokatra ny tsenany eo indray izy dia ahoana anga misy anaovantsika n'izany zavatra ho karakarantsika izany intsony raha vao manokatra azy eo ireo a tonga dia kitako tanina ny antsika raha ohatra ka vonina amin'izany re Ka izay efa nilazaiko anareo izay daholo zany ny fizotry ny asa ataontsika amin'izany. fa resaka matotra tsara aloha izany a Mamy tia koa fa raha ny fiainanareo an'izany zavatra ambarako anareo rehetra izany ve aloha dia mamazovazy anareo ahy e. asako Efa hoe maka entantsika dia manodina an'io entan'io dia mamoaka azoazo amidy eny an-tsena dia izay. Dia hitanareo fa alaintsika amin'ny vidiny mora ny entana dia amidintsika amin'ny vidiny lafo. Nareo efa mba niserasera ara-barotra ihany ka ataoko fa tsy hanana olana amin'izany tsika. ka raha mifanaraka amin'izay lalana nanoritana izay moa izy ka ninona Rehefa vonina fotsiny nareo dia izay e. Tonga dia karakarao ny toerana anodinana ny akora fototra. ka raha ny fahavononako a na dia rapitso dia ny rapitso ihany aza moa maninona Ka izay mihitsy ny tena mety ry mama. ny rehefa manao zavatra dia velesina vidy dia mafana fa tsy tiako ilay mitarehetrehitra ny fotoana mandeha Ka miankina amin'ny mama ihany io e. Rehefa voalanareo tao izay mbola ambiny etandro vera ao amin'ny toerana io a, tonga dia azo karakaraina avy hatrany izany. dia izay nyteneniko taminareo izay raka izy a ilaiko itoerana misy ny tsenanareo ka esory tao izay entanareo tavelao Ohatray, fa ahoana koa izany e? Toa tsy mba misy filazana mialoha koa ny andry mama fa tonga dia hoe ilaiko dia izay. fa tsy efa fampilazana ve izany ataoko anareo izany e anga moa tonga dia hoe zao dia izao fa mbola mety rapitso na raha afaka pitso ilay olona vao tonga hanamboatra ny toerana io Dia raha pitso sy raha afaka pitso ve dia andranony hoe ilainareo ny toerana? Sady anga koa moa izany no fanarahantsika sy mama tamin'ny tsika sy mama niaraka mivarotra teo. fa hoe ahoana sady zange efa elany tsy niaraka mivarotra tamin'ny ry teo ntsony fa nareo rery nanao izay saipatanareo teo e Sady eo koa angery mama mbola misy entanay e. Tanjona ihany koa efa hitanareo tsara angamba nanadio tao fa mba saika hoe azo avoaka ny entana rehetra ao raha anao zavatra ao ry mamy izany koa ve dia olana inona koa raha ny anakana ny tanjona io raha vao saika hanazava sady ny dominy any tsongony. izay mihitsy rery tanjona Dia ahoana izany ry tanjona? dia ahoanahoana moa e za koa ange tamin'ireny fotoan'ireny tsy tena hafantatra loatra izay mifanarahanareo mianaka tamin'izy io e Fa nga moa nisy hoe ahoana fa dia hoe mivarotra eo sika dia izay koa. Raha mbola ny ainany rehefa sairana nalava be tamin'ny zavatra nanjoanao sy ny aretina nahazo anao ireo isika dia nisy fikorontanana kely vokatr'izay. Dia ankehitriny mamy io milaza fa hanao fidiram-bola amin'ilay toerana. ka izay ny ay e izay olana randray aloha raka izy dia tsy hidirako loatra fa mba hoe ilaiko io toerana io a za raha teo a tsy tokony hiera aminareo
saingy noho ny fisian'ny entanareo izay mbola ao anatiny eo nitenenako anareo mialoatra n'izao mihitsy. Enjana indray izany. Aza manafoana nareo fa rehefa avy eo ihany dia sorona tao avokoa ny zavatra rehetra mbola tavela ao rery mama. Izany koa ve dia asiantsika olana ary. Fa nga moa izany olana raha tsy fifanazavana koa e. Eno ka efa mazava aminareo izy izay fa andeha aloha hikarakara ny momba an'izay e. Eny re. Tanjona, dia ahoana koa izany? Fa ahoana e? Fa izany zavatra toy ny mamy izany ve dia mba mety ho ianao kosa ka? Izao ianao mieritreritra nokatra an'ilay tsena dia hoe ilaindry zareo indray ilay toerana. Ka nareo mianaka ihany ange no nifanaraka tamin'izy io e. Tsy misy zava-pantatro mihitsy ny resaka tsena tany am-boalohany. Angamo tsy ianao sizo ny ara-nivarotra tao e. Ka izay sy mama tsy mifanaraka an'izany mihitsy hoe na dia mbola te hivarotra aza dia hoe azo ny alaina anaovana zavatra fa ny tsena ary Tanjona. Ka ahoana ary nitenenany an'izany fotsiny eo e? Tsy azoko izay tiany atongavana. Afa-tsy mifanakanana antsika tsy hivarotra eo amin'ny toerana fotsiny fa azy izany io ko. Dia ataony amin'izay tiany anaovana azy. Tsy afaka ny hanome tsiny azy nareo rehefa zavatra tsy mifanarahana ilay izy. Malalaka misafidiny izy. Fa nga moa izany mila fifanarahana be amin'ny taratasy be dia manahoana io Tanjona ka. Ray aman-dreny sy zanaka miara-miasa ve dia tokony isen'izany? Tsy tokony tokoa. Saingy ny ela maharay roa re. Moa ny fotoana lava ihany koa mahatonga eritreritra hafa. Dia rehefa nieritreritra an'izany ve mama dia mahita fa tokony tonga dia angorona entantsika. Indrindra na tena vanim-potoana ohatr'izao. Aza tonoina ny ery Tanjona fa izany nanangany an'io tsena io hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ankehitriny tsy misy ninonino ity fa dia hoe mialinareo. Sao dia mba tsy rariny e. Aza siana lahelo re izany vero Amin'izay indray koa sika mivady dia eto vao mieritreritra fa hosokafana ilay tsena sitrany ena dia hoe sakafo hohanina aza. Ka aza tonoina fa ny fomba fijerin'olona manambola anankiray tsy mitovy fomba fijery amin'ny olona tsy afaka e. Tsy haiko aloha raha azonao no tiako tenenina na tsy e. Dia hoe no sika mbola sahirana ve ny anaovana an'izany amintsika? Tsy haiko e. Andriamanitra no mahita. Andriamanitra tokoa mahita ary Tanjona. Ary misy hevitra tiany hatongavanao matoa lalana no siritiny izoranao fa tsy tongatonga ho azy akory. Nefa za tonoina fa malahelo malahelo tokoa satria tsy vitavita ho azy tamin'izao na nijorojoro azy tamin'izao akory tsena io fa noho ny herim-poko sy ny vola taty amiko. Raha noho io zavatra io hoe asa saika ataoko ny mampalahelo anao dia asa kivy amin'izany fa tsy maintsy mahita zavatra atao foana e. Sika indray tsy mba tery lalana amin'izany fa zakivy. Tena malahelo ary Tanjona. Izay izany fa raha-pitso dia ampidiro aty an-trano aty daholo ny mbola hitantsika tavela rehetra ao amin'io trano io. Sao dia ho simbasimba fotsiny eo rehefa hanao zavatra ao ry zareo. Efa tsy sininina intsony izany ry mama ao amin'ilay trano ao. Efa navoaka ny zareo tao daholo ve netana? Efa tsy misy inona intsony eo retsy Tanjona ihany namoaka ny entandry zareo tao. Dia ahoana ho sy very tamin'izany ka? Inona moa no tenenin'ny very amin'izany? Dia tsy nalahelo ve izy? Ka nalahelo azy izy ano alaiko. Izay mihitsy no mety aminareo. Amin'ny sisa mba jereo ihany ny mpiray-tam-po sasany fa tsy dia hoe ry very foana akory no anaovana an'ity sy anaovana an'indry. Zanga moa manao inona amin'ny very e. Nareo koa ange tsy mihetsika kakaizany moa no havita zavatra e. Izany angany nambarany taminareo? Ie. Dia ho hitany kely eo izany mihetsika izany raha ho tantany. Voalohany reny nahazo azy reny aloha. Inona ny voalohany? Ka inona ny tindry hatongavana amin'izany e? Sao mba manana hevitra maizina amin'ny rahavavindry ary ndry ity aloha e. Inona reo ve maninona e? Maizininona ary? Asa ndry ihany no nitenen'izany teo. Inona ny teneniko taminareo teo fa tsy hoe voalohany iny aloha Fantatro tsara nge raha ny alahelondry amin'ny very e. Si, ka ny any alaheloko tsy hafeniko mihitsy koa raha nga fa baribariko fatapoko fatam-pirenena. Manana alahelo amin'ny betsaka mihitsy Nareo mpirahavavy tsy tokony hifandraha ohatr'izany mihitsy e. Samy zanako na indrina hiveriko ahoana ny fanao an'izany. Asa, dia nareo koa izany tokony andiny tena hoe
nety ve nitondranareo any amin'ny raha vavy teto sa tsy nety? Saingina hitanay sahirany nareo tamin'ireny fotoan'ireny dia na ny varavaranay aza toa tsy hitanareo akory. Toa izy indray aza nerahana ny asa nanaovana tsena. dia za ve amin'ireny tompona ndraikitra tamin'izay fahasairana anareo tany? Tsy za mihitsika, ianareo angamba ny tsy mihetsika fa kamo. Ary raha ny amin'ny tsenandry zareo nyray a efa nylazaiko taminao fa izy no nikery tamin'iny fa tsy nisy ariariko ny ala tamin'iny. Azy avokoa ny vola ny asa rehetra teo, na ny fototrafotrasa azy vola tany amin'ny very daholo. Tsy ady hevitra be dia be amin'izany tsika ary mama. Avelo aloha izany hoany fa saloha amin'ny manaraka tohizany. Aza vao mihitsy aloha ny eo anatin'ny saindry indrindra amin'ny raha vavindry fa tsy mety. Nenay sy very io mbola tantara amin'toy fa za mikorapaka nareo mbola hifampitady eto izay miraha vavy. Efa hanomboka amin'ny fikarakarana sika izao a. Io efa malalaka io ny toerana dia ahoana? Iza no hikarakara azy? Finareo ihany fizandray ohatray. Ohatray. Za ihany ahoana fa angatsy asosiatsika e. Ka aiza raha ny fotoanako amin'izany eo e? Za nge olona miasa ary mamy. Nareo tsy maintsy mikarakara an'izany aloha. Ory beby a. Aiza no avitako an'izany rerika? So heverinao fa moramora ny fanamboarana ny toerana io hifanaraka amin'ny filatsika. Ka zaho tsy manam-potoana betsaka olanina amin'io. Tsy ohatra ny hoe mampiditra fotsiny vendry izany e. Rehefa rava ny zavatr'olona vao hoe tsy manam-potoana indray a. Mela andry amin'ny asa ndrira izany ny olana. Dray. Fa ahoana ny asako no ajanoko? Finareo ve mieritreritra sa tsy mieritreritra e? Tena mpidiry ny kalakely dikezo raha izany no izy. Finareo ve tsy mahay mikarakara an'izany rereo e? Nareo koa ohatrany tsy azoko mihitsy ka. Fa heverinao fa moramora moa izany. Sa indrina no asaiko manampy anareo eo? Indringa adala. Ny avinavy mivadindry amiko eto amin'ity tanàna ity aza tahaka ninona. Vao mahita azy dia milongolongo ohatran'ireny zaza tsy aleoko tsy tohizana intsony. Ataoko ahoana ny fiaraha-miasa amin'iny? Sady izy koa manana ny asany ka tsy andana fotoana nareo amin'izany velively. Fa vola hoany ray torotanjona? Tsika tsy mbola nanao ratsy taman'olo izany ka ataoko fa tsy hoe tery lalana na oviana amin'izay hitadiavana soa e. Dia taiza ianao nahita an'ireto vola reto? Volako tany aman'olo efa elo ireo nandeha nitakiako tany dia nomeny adaolo. Ay kosa? Mbola nampiany azy ireo na betsaka azy toy izao noho ny alahelony tamin'ny zavatra nanjoa sy ireny aretiny ireny e. Lasa nahikelony aho dia nampalelo azy dia nomeny an'ireo. Ndray. Za eto vao tena mivavaka mihitsy hoe aiza re Jesosy nahitana hoanina fa efa kely dia kely sisa ny ambom-bava ao. Ohatran'nisy hery sy fanahy nilaza tamiko mihitsy hoe tsy maintsy isy hanatitra sakafo eo ianao an'io. Dia io izany ny valim-babaka ao e. Na le zaza ao aza efa tena miafy be mihitsy izy telo mianadahy e. Ataoko fa mba betsaka ihany ireo vola ireo ka azo tsinjaraina tsara mihitsy ry vero a. Anajanony vola kely ihany ho an'ireo projet antsika ireo. Mavita izay vitany aloha ireo e. Izay ampy ny hividianantsika sakafo. Dia ianao aza be tantarana amin'izana amin'izy eto tanàna fa manahirana. Aza manahy foana ianao e. Efa hitako indray mandeha iny nanaovandrina fa tsy teny intsony aho. Ianao mantsy noho ny fahatsoranao ny resahanao aminy. Nefa vadiny basy hitifirana anao iny rehefa avy eo. Tsy nampoziko ohatr'ireny mihitsy ny fivadiky ny raharaha ry vero. Aiza nisy an'izany fanapahan-kevitra raisina tampotampoka eo izany. Izany ange dia hita mihitsy hoe misy zavatra tsy mazava mihitsy aminy. Saingy manahirana ny miaina e. Aza manana lahelo aminy fa evero toy ny tsy misy izany. So izany koa ny andravana ny fihavanana eo. Tsy misy atao ihany ianao anaka maninona raha miara-miasa aminay sy beby mba sitrany ahay. Fa ahoana moa no tena fandehan'izany asa izany? Ka tsy mety mihitsy ilay izy satria tsy ho araka mianaka rehetra ny fikarakarana sy ny fandaminana rehetra amin'ilay asa.
hitanareo ihany ilay izy fa tsy zavatra kely a. dia inona ny antony resahanareo amin'ny tanjona dia maninona koa ny nareo rery no miresaka amin'ny eto fa tsy miaraka amin'ny beby. Beby manany asa no andrasana. Izany sahirana dia miteny amin'ny tanjona raha vonina izy raha teo moa tsy miasa. Ka ny amin'izay indrindra Tsy misy tokony mampisalasala anao izany anaka. Ny kontintsika nge mazavy ianao mihitsy aza ny tenany andraikitra azy eo dia isika telo mianaka izany no manao asosia amin'ilay izy. tsy amin'izany inge no tiako tenenina saingy sao dia tsy tokony hoe za aloha e. Ka izaho mantsy vao avy ny teny any seny ravavinao mivady. Ry zareo koa moa hitanareo ihany fa manana ny manahirana azy. Na ny asa na ny olana ao an-tokantranony io. dia ny vadiny seno angaty tsy mazoto izy koa mbola sahirana raha teo. Ny azy indray lazainy fa ilay miara-miasa amin'ny beby no tena tsy tiany hony. Ry fa maninona ny fiaraha-miasa amin'ny beby? Tsy haiko re. Beby koa moa angamba amin'ity vava mipetsipetsiny ity dia tsy mety aminy. Sa tsy haiko izay any aneritreriny ihany ka. Ka ny kokoa rehefa tafarisaka tamin'ny seheno tamin'izay mirahavavy tafaraka anody avy tany am-piasana dia hoe nareo koa tsy tia miara-miasa aminy amin'izy ilay misotro toaka. Dia izany koa etsy-andaniny ilay asa koa nge ho ary reto ilana fahamatorana fa tsy ataotao foana. dia efa tapitra ny ranao avokoa izany ny mpiray-tam-po rehetra. Efa tapitra ny rako fa tsy nisy nentina zoto avokoa ry zareo. sao dia mbola nisy tsy voalaza kosa. Fa misy firy afa-tsinareo menadavy ireo e. Efa tapitra voalazako daholo ka miandry izay fanapahan-kevitra reo sisa. Ka miankina amin'ny tanjona ange izany e. Izy ange ny aray asa aminareo eo e. Ny tiako tenenina fotsiny raha ohatra ka vonina ihany tanjona dia ataovy mazava tsara fotsiny zavatra hifanarahanareo eo. Zavatra efa navoa mantsy io. Fa zavatra hifanarahana inona no tsy hazava? Ianao indraindray mivadibadika beko. Zavatra efa hifanarahana eo dia ohatran'ny hivadihanareo rehefa tsy oriana. Tsy misy amin'izany mivadibadika izany ka. Ahoana moa no tokony hivadika aminareo? Ka mety efa navoa ny very matoa izy miahahany izany ko. Dia ahoana ny hevitrareo e? dia ahoana moa izany ny vola entiko miasa amin'izany aloha e. Tonga dia apetrako tsara ty amboalohany fa za tsy manam-bola atao foana ariary aza. I beby anga. Ka na i beby koa aza tsy manam-bola fa za daholo aloha ny atoka ny rehetra lany eo e. Dia rehefa avy eo averina ny volako. dia ahoana ny ofa n'io trano vao hokarakarain'io amin'izany? Tika ihany ny asoka ho fatran'ina ny tianao tenenina. sao mantsy dia hoe rehefa oriana kely eo dia hoe mandofa trano indray nareo dia izay no manahirana fa tsara vavahana dia ny aty am-boalohany ka. Zao ilay fanarahantsika eno tsara. Za daholo miatoka ny vola lany fa ny anjaranao dia ny manampy amin'ny fampitaovana rehetra mandra-pavitan'izany. Tsy mbola vita vetivety koa matsy io. Ie, raha araka ny nambaran'ilay rangahy namany vadiny seno fa izy mantsy no tenanao azy io. Sika manaka no eo aloha dia mila mivonina ianao amin'ny zavatra rehetra. Dia ahoana ny eritreritra ao amin'izany ery tanjona? Tsy haiko fa ny hevitra ao ahoana? Raha za aloha ohatra mizarazara be ihany ny saiko ny amin'ilay izy ery tanjona. Inona ny mampanahy velo? Voalohany aloha jerenao tsara ny reny nanaovan'ny mamantsika tamin'io trano iasano indrindra e. Tsy takona feniny ireny. Manarak'izany ianao dia mila mivonina fa raha i mama ange ka tena tsy mahatoky olona izany mihitsy e. Izay aloha dia tsoriko teny aty am-boalohany. Zaza zanany niara-ny asa taminy teo tsy nanana ny fahatokisana na dia kely aza. Nefa eritreretinao fa sady any masokarena any fo miasa avokoa ny zavatra rehetra tao amin'io tsena io. Saingy ny arahana mivarotra fotsiny izany dia izany indray ny tsy atokisany io. Ahoana koa izany? Ka izay nge mahagaga e. Aizako hoe avy ilay entana dia za ihany izany ve maka an'ilay vola sa entana ny eritreretin'ny nalaiko teo? Dia za ihany no an'olo an'iny ve? Dia ny fieritreretana izany hoe za ihany ve mangalatra amin'ny tenako? Izany ve ny zava-niseho teo? Tsy fantatrao fa izany nisy taminay teo tamin'ireny fotoana ireny.
dia izay no nanahirana fiaraha-miasa amin'ny mama. Zavatra efa hitako io fa tsy vaovao tamiko mihitsy. Zaho indray ny anontaniany hoe nankaiza ny entana teto ambonin'ny ty etagera ity. Dia rehefa miteny aminy aho hoe matoa izay tsy hitanareo intsony dia efa laviko izay. dia ahoana ozy? Tsy haiko hoe tsy milamina amin'izany mihitsy ny sainy. Fantatro tsara mihitsy ho aho sady tsy voa indray mandeha nge. Ka mila fantatrao dia mialoha izany zavatra rehetrarehetra izany mialohan'ny andraisanao fanapahan-kevitra na anao ianao na tsia. Manahirana fotsiny hoe Ninona? na ninona moa izany no efa tapitalaka le avy any rehetra any izy vao mba mahalala ny teny tamiko. Izay koa? Efa tapitra ny lazany sy nanoloran'ny tolotrasy io avokoa izany ny mpiray-tampo rehetra ka rehefa tsy nisy vonona izay izy vao nanatona teto. Izay koa dia efa misy antony goavana izay. Ohatra ny manahirana be le foto-kevitra nitondrany azy a. Dia ianao koa hiara asa amin'ny beby. Mila vonona ianao izany. Fa maninona ny fiarahana miasa amin'ny beby? Aza atonoana fa beby tompoko dia tsy faly amintsika velively na dia miresaka aminao azy izy any an-dalana eny. Indrindra moa fa indrina. Tokony tsy atononao izany. Dia mety izany koa no tsy nampazoto ny vadiny seny tamin'ilay kandrara izany. Manana ny antony ny olona matoa tsy niara-niasa taminy ry tanjona. Dia raha ny hevitry very dia ahoana? Izaho nge tsy manao ninina eto ka afaka ny mandrindra tsara ny fotoanako aloha e. Ny fiara-niasa tamiko no hitako fa aminao ny tsy haiko. Raha ianao mety tsy sahany atao ohatr'izany angamba. Fa mailomailo foana ianao raha toa ka mazoto ihany e. Indray ve marary ny tanjony? Tsy marary fa matsiaro vizana dia angamba izay no mampanahitaina azy io e. Enao tsy tokony mbola anao reraka loatra. Izaho nge tsy hoe vizana be nakaiza e. Hitako eto fa ianao daholo no manao an'ity asa rehetra ity amin'ny fanamboarana an'io zavatra ataonareo io. Fa maninona raha mba teneny ny beby? Beby izany tsy hanao nininona mihitsy. Sao dia mba tsy rarony kosa. Ka tsy misy idiran'ny beby re izany fa izaho aloha ny eo dia izany tokony manao ny asa e. Izy tsy azomena tsiny amin'izany. Fa nareo telo anga tsy misasaka amin'io ihany. Izany ange le asosie. Fa mba jerena ihany koa tsy fahafahan'ny sasany fa tsy azo atao an'izany. Mamy efa niteny azy fa hitady ankizy hanampy anay hono izy. Izao ianao matin'ny asa eo dia ankizy roviana nandrasana. Ataoko fa tsy mety kosa izany ka. Aza menimenina eo re ianao e. Ny amin'ny fahasalamanao tsonjoviko ry tanjona. Raha mihetsika eo indray ny aretinao, izaho ange ny sahirana aminao e. Ka raha io asa mandreraka io ny apetsika indray andray ny aretinao reny aleo ianao miova zavatra fa mihitsy ka. Marina e. Aza manahy amin'izany ho ahy ianao. Rehefa vavizana fotsiny dia tsy maninona io. Ao aloha e. Mba hampio an'ilay body fotsy iray iny aloha fa tena mangatsiaka. Fa nga koa mangatsiaka? Tsy mahazo hafanana mihitsy ny vatako. Izay ny ianao. Le aretina mihitsy no mitady verina fa tonga dia aleo le fanafody teo aloha iny no menanao aingana. Dia ahoana fizotra ny fanombohan'ny fanamboaranao? Toa mba mandeha ihany ka. Aleo tsara mihitsy aloha fatin'ny asa ao fa mitady analava lamosina loatra. Miosombovoka hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladiny ianao Aleo hiasa tsara amin'izay vetivety dia vitako. Tsika koa efa maiky ny andray vola e. Fa roviana le izy no vita e. Aleo tsy maimaiky aloha fa aleo izy anamboatra azy milamina tsara ao. Rehefa vita ny zavatra rehetra dia hita eo indray ny andakana azy. Sady izaho tokoa izao dia efa mitena ry beby Ny amin'ny hoe ahoana? Mety ho soma izay atsoatso fa dia tonga dia tadiavo izay hevitra. Tsy olan'izany e. Miara-mitantana aminay eto ianao rehefa tsy miasako. Ny asa io efa vonona. Dia ahoana? Izany efa tsy niara-ny salaninina tamin'ny fikarakarana sy fanamboarana koa. Tsy maintsy misy fikany amin'izany foana re eo Tsy sarotra ny mandaka ny tanjona fa aleo aloha vitany tsara ny fototra rehetra.
ka mamanareo ahoany e zay sizy ohatra tsy de mifandray ty a ahoana ny fomba irahako miasa aminy raha ny amindray tsy sarotra manodina ny lohany io indrindra izy tsy mahatoky olo io no anarararotantsika azy amin'ny fomba ahoana sy tsy taitra ianao e ndaso mihitsy loha anomboka ny asa dia hitanao eo so dia misy everinao favendrana areo ka izara telo amin'io zany mbay tary ataovy mihitsy izay mety ka fa ahoana marina aloha momba andrity e ny momba ahoana ary mama indri ohatra ny mialangalana amin'ilay asa fotsiny ange nefa tanjony izao no hita fa tena miady mafy amin'ny fanatotosana amin'ny fanamboarana ny rehetra izao e ka izy ny eo aloha dia tsy maintsy manao an'izay vitany eo iziko za ngery mama manana ny asako e ay za raha ny fotoanako amin'izany eo ozy nareo fa ngamo tsy asa ihany koa ty atsangany ity e so adinindry ary ka za tsy manana fotoana amin'izany e na dia mason'ilay zanak'olona aza so dia manahirana ihany kosa e ohatra ny hoe izy ihany nampanaovina ny roa sy roa ka zany miasa zany kory mama tsoroko aminareo a fa mila fikirizana sy heri-po zany fa tsy vita amin'ny mandeha ho azy ohatr'izao akory zay dia lazaiko anareo zay ka tsy mety ho aiza ianao izao izay miaraka mikiry aminay eo ohatra ny hoe ianao indray ange mipatro e angamba atsy ho atsy ary zany mihitsy ny tanjoko eo fa aza maikinareo mbola ho patro beby tena tsy mety izao fa raitry mihitsy kosa aloha ny fanapahan-kevitrao ka marina e na ianao manao an'ity asa iombonany ity na ianao mijanona tsy ho asosie aminay fa tena reraka be koa ny saiky miteny ianao lavy eto ka za sady tsy hanajanona ny asako ny tsy hanajanona n'io koa fa zay aloha dia lazaiko anareo zay dia ale teo tsara ao anatin'ny lohanareo zay fangara hoe mizotra tsara ny fanombohana ny asa dia hotsipahana indray raha beby tsy misy io tsy fitsipahananao velively fa fampisafidianana anao mazava tsara mihitsy ka efa miteny aminareo mazava tsara koa fa za tsy hanajanona an'io zany ho tokony heritreritra ianao ka sa iza no ny teny anareo an'izany aloha e tanjona ie izy mihitsy efa fantapantatra ihany raha izy zany ny amin'inona ny amin'le hoe tanjona ka na izana izy efa samy malaina aminao dia iza saina mijanona fa tsy misy amin'ny beby mijanona zany eo ndana tenenao an'izany izy dia ahoana nefa izany ny fanarahantsika ny anjara asanao e zay tsy misy mandeha amin'izay laoniny akory inona izao mba vitanao eo so mba heverinareo fa io ihany ary ny asa e rehefa viontsika mahita izy tsy mety zany fa malinao zandry beby ka zay aloha no azoko avaly anareo e ankoatra an'izay lasa fifamaliana indray dia tsy haiko aloha ka tsy haiko izay any ambadika any tsy kasinareo aza ny tokony fanara-tsaina tsara fa tsy hitanjona izay tsinitsinonareo ery ny zanakareo aloha ny tokony hojerinareo fomba hoana enoy tsara natolotry ny asemo radio anareo teo fizarana voalohany amin'ilay tantara indroniseo nosoratany sederana antenaina rahabearimanana obelon'ny ralala sy kristofy rahabearimanana miaraka amin'ny loizy raveloso saoly rakodranahary nanja mandray fo sy mandrindra raha teknika mamy arivony manatondosa nanja raha zavindrakotra